Miverina amin'olony avokoa ny asa eo anivon'ny ministeran'ny antany sy ny fitsinjaram-pahefana taorian'ny fotoana fiatoana nandritra ny fihiboana izay mifanaraka mandrakariva amin'ny fipetraram-pahasalamana raisin'ny fanjakana. Anisan'izany eo amin'ny centre immatriculateur Ambouda na ny SIM izay nanome lanja ny famitana ireo atota taratasy voaray teo aloha fa ihany koa nametraka ireo fomba fiasa sy fiarovana ireo atota taratasy karakaran'izy ireo ho fisorohana ny gaboraraka sy ny kolikoly. Ny 10 andro voalohan'ny fihiboana ihany no nikatona tanteraka ny centre immatriculateur Antananarivo. Fa taorian'izay dia nisy nanatanteraka ny asa foana zany teto anivon'ny SIM fa izay mifanaraka amin'ny fipetran'ny fihiboana zany. Dia nisy dingana maromaro izy io. Tamin'ny dingana voalohany natao zany dia nanota an'ireo carte grise sy permis de conduire izay mbola tsy voatota. Eo ihany koa ny fijerena amin'ireo atota taratasy izay misy olana. Arivo latsaka kely teo io taratasy misy olana io. Ny dingana faharoa natao dia ny fizarana an'ireo permis de conduire sy carte grise izay voatota zany nandritry ny fihiboana iny. Miezaka izay miantso amin'ireo olona izay misy olana ny atota taratasiny zany tetỳ anivon'ny SIM. Fahatelo dia ny fanaovana an'ireo taratasy ara-antoka rehetra, izany hoe ny attestation de non-gage, ny inscription en gage sy ny radiation en gage. Ny dingana fahatelo dia ny fandraisana an'ireo atota taratasy vaovao ho an'ny carte grise. Araka izany dia anomboka ny fandraisana ny atota taratasy fangatahana carte grise ka ny alatsinainy alarobia sy ny zoma no andraisana ny taratasy avy amin'ny olon-tsotra na ny orinasa tsy concessionnaire ao amin'ny SIM Ambouda, ary ny talata sy alakamisy kosa no andraisana ireo atota taratasy avy amin'ny concessionnaire agréé eny amin'ny SIM annexe à l'Ambra Akadibahoaka. Ferana ho zato isan'andro moa ny isan'ny olona ho raisina amin'izany. Ankehitriny dia anisan'ny fanatsarana nentinay zany zay hoe misy les lettres de procuration moa zany isaky ny dossier raha ohatra ka tsy le olona mivantana izay voakasika mivantana no manahitra le dossier aty amin'ny SIM zany. Faharoa manarakaraka izay hoe déclaration de responsabilité et engagement sur l'honneur dia nampidirina ao anatin'io zany ny contact ny mpivarotra, ny contact ny mpividy ary ny contact n'ilay olona irahana raha misy an'izay olona irahana izay. No amafisin'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny SIM fa tsy miantoka ireo atota taratasy napetraka ivelan'ny toerana voatokana ao amin'izany izy ireo, ary antoka hampivoaka ny carte grise aingana ny famenoana araka ny tokony ho izy ny atota taratasy rehetra. Raha nisy kosa ny olana teo aloha mikasika ny permis biometrika dia nataon'ny fitondram-panjakana lahara-pahamena ny fandraisana tanana izany. Ny faran'ny volana Mai 2024 teo moa no nanomboka ny fiara-miasa tamin'ny orinasa Efalumada izay mpiara-miasa teknika amin'ny SIM. Mijanona ho 5,7 ariary ny sarany aloha ny carte grise ary 4,3 kosa ny an'ny permis de conduire. Masika an'ireo carte grise sy permis de conduire ireo dia manaraka ny fipetra raisam-pirenena ny norme sy ny qualité internationale mihitsy zany ireo carte grise sy permis de conduire avoakan'ny centre immatriculateur Rio zany. Nandritra ny fihiboana dia 505 mahery ny carte grise voatota ary 80 isan-jato no efa voarain'ny tompony. Raha 700 sy 2,000 kosa ny permis de conduire ary 50 isan-jaton'ireo no efa voaray. 70 hatramin'ny 100 isan'andro kosa ireo taratasy ara-antoka navoaka. Mitohy hatrany moa ny ezaka ho fanatsarana ny fitantanana anatiny ataon'ny ministeran'ny antany sy ny fitsinjaram-pahefana ho fanatanterahana ny programa mpampandrosoan'ny fanjakana.